Rahabatsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'ny fotoanan'ny fanomezana tandroany maraina hoe pejy live spécial. Marina fa sabotsy androany dia araky ny fahafantaranareo zay efa mpanaraka ny pejy tsy tapaka eto dia rariva tsika mbola misy fandarana carte sur table ary manambahitsika rariva fa ny ty ataoko ty spécial satria manoloana ny vaovao voaingana sy tatoato dia tsy afaka ny angina fotsiny fa mba hitondra ny fijeriko ka ny zavatra resahana eto dia momba ny amin'ny raharaha Gen Z zay hitatsika sy rentsika ombeny eny tao ao ny mampifandraika amizay ny fitsarana momba ny affaire judiciaire momba an'izy ireo ny fanambarany ny PRRM sy ny PM manoloana ny Gen Z. Ka ny zavatra ho teneniko eto androany dia mizara roa mazava tsara. En contradiction tanteraka ny fanapahan-kevitry ny ministère fitsarana sy ny fitondrana hatramizay ka hatramizao toujours se contredire foana. Mialatsiny fa tapaka ny connexion. Toujours se contredire ministère fitsarana ministère fitsarana sy ny fanjakana misy contradiction foana ka mirelever an'ireny contradiction reny no ataoko amin'ny fizarana voalohany mba ahafahana mitondra fanazavana ho atsika hoe aoka atsika lucide tsara tsy mandeha amin'ny fihetsepo fa tsy ho voafitaka ihany koa amina karazana fanambarana etseroa fa mila manao karazana atao hoe histoire de recherche ary mampitahany zavatra efa voalaza sy zay mitreo ankehitriny. Amin'ny tapany faharoa dia misy hafatra manokana ho atodiko aminareo Gen Z. Ny hafatra ho anareo Gen Z dia noraisinareo miapahany aminareo moa zany atao hoe zoky ray aman-dreny ihany ny tena hoe manolo-kevitra raha ohatra ka ilaina dia noho izay toerana metrahanareo azay dia tsy ambaamba ary za tsy je ne caresse pas dans le sens des poils aloha vaza fa rehefa misy zavatra tokony ho tenenina dia hiteny mahitsy aminareo Gen Z androany vokatra zay. Dika zay zany mizara roa ny tentsika. Voalohany zany le resaka anao replay kely zavatra nisitsika momba ny raharaha Gen Z. Nanao fanambarana namoaka fanambarana ofisialy ny ministère fitsarana. Arao tsara ny détail satria araky ny fitengo foana le diable se trouve dans les détails. Tsika matsy varina amin'ny akapobeny sy le zao ndray hono vaovao hoe non jereo détail fa ao foana misy ny zavatra. Namoaka fanambarana ofisialy ministère ny fitsarana zay ho vakiko aminareo eto le izy mety efa hitanareo ihany amin'ny Facebook fa averiko vakina ka ahitanareo miainga avy amin'ny fetsika fa tsy miainga avy amina torapo. Zao le fanambarana ofisialy. Ny ministère fitsarana dia mampahafantatra ny rehetra amin'ny fomba ofisialy tsy ndriko manokana zay terme zay fa iverenako amin'ny fomba ofisialy fa araka ny tatitra voaray avy amin'ny fampanoavana sy ny mpitsara mpanao famotorana mikasika ny raharaha izay mahavoaroroy an'Andriamatoa Herzog mpikambana ao amin'ny Gen Z dia voaray sy nodinina araka ny lalàna manan-kery ny zava-misy rehetra. Araka ny vokatry ny fanadiadiana ny fitsarana dia mihevitra voambolana voafantiny io ny fatsarana dia mihevitra verenako zay fa tsy mpanakorotana ireo tanora Gen Z voakasika na de misy aza ny fisian'ny fifanakalozana amin'ny alalan'ny SMS sy ny afatra miafina WhatsApp teo amin'ny Herzog sy ireo olona heverina fa heverina miverina indrony heverina fa mety mikonikonina fanongana mpanjakana ka antony tsy maintsy nitondrana azy ireo teny anivon'ny polisy ka nanaovana fanadiadiana lalina. Mikasika ny Herzog manokana dia mipetraka eo ambany fanaraha-maso ara-pitsarana ny tenany. Na dia ho aza izay anefa izay didina voaka izay dia manamafy kosa ny ministère fitsarana fa manana zo haneho hevitra malalaka izy. Ay ve raha ny fitsarana no miteny hoe manana zo maneho hevitra? Tsy fantatro. Ay ve any ministère justice no miteny hoe manana zo maneho hevitra izy? Sambako nainao zany fa tsy hoe any amin'ny ministère ny normalement ministère de l'intérieur no mandrakitra zany. Bon. Fa zao zany ministère ny
fitsarana zany no super ministère manome lalana na tsia ifanehoan-kevitra fa manana zo aneho hevitra malalaka izy saingy tsy maintsy atao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna velona mba hiatohana fa tsy hiverina amin'ny asa mety hiverina amin'ny asa mety hanohitohina ny filaminam-bahoaka lazaina hoe hiverina indray nefa lazaina hoe tsy misy lazaina hoe rehefa dinina dia tsy misy le fikasana nefa lazaina hoe ahina sao dia hiverina hanao an'iny le tsy misy iny. Il faut savoir ce qu'on veut, hein. Bon, toizako ihany le fanambarana ny filaminam-bahoaka ka voasariky ny fitaoman-dratsy na famatsiam-bola mikendry korotana zany hoe sao de tratra fakapanahana dia nosangorona zany hoe misy karazana procès d'intention zany eo sao dia raha maso averiko ndray sao dia alay-panahy dia raha maso aive zay zany le lalàna eto amintsika ohatra zaka zao miahiahy ana aloaloha rahako maso ana fa sao dia ny ministeran'ny fitsarana dia manamafy hatrany ny fanoloran-tenany amin'ny fiarovana ny filaminam-bahoaka sy ny fanjaka-tandalàna ary miantso ny rehetra anaja sy anaraka ny lalàna manan-kery misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Voilà le fanambarana efa heninareo ngamba zay na manierako mamaky an'le izy fa misy zavatra hafahafa ihany ny fomba filazana an'ilay izy. Raisiko voalohany aloha hoe fanambarana ofisialy. Za tompoko dia mpanao heviteny ary rehefa manao heviteny dia zay zavatra lazainao ihany mirevele ny zavatra ao anatin'ny sainao. Raha vao miteny anao zany hoe fanambarana ofisialy dia sous-entendu zany fa misy zany natao hoe fanambarana communication officielle ary misy natao hoe communication officieuse. Averiko rehefa anao miteny hoe misy ny fanambarana officialy zany communication officielle dia misy ny communication officieuse zay ny marina. Inona ny fikendren'ny communication officielle foana matetika surtout makaty amin'ny public et en plus mivoaka Facebook mazava be zany fa fanambarana natao hikalmena ny opinion publique. C'est pas dans un souci judiciaire mais pour apaiser l'opinion publique. Deux choses différentes. Pour apaiser l'opinion publique, zany hoe fantatry ny tsara fa miakatra ny atao hoe poivre. Miakatra ny amin'ny tanao fa voan'ny manao sakafo anao dia miakatra ny poivre dia mangidikidiky ny olona dia mievona. Dia henony zareo miakatra le poivre ny fiarahamonina tadievona le vahoaka dia aleo asiana communication officielle haingana pour baisser un peu la tension populaire. Fa inona ary les communications officieuses? Raha zay zany les communications officielles, inona les communications officieuses? Io communication officieuse io no tena marina, io no tena mila fantaritsika hoe inona zany tena marina amin'ity raha ty. Satria izy ihany no miteny eto tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsy raha manatompo Jean-Luc ny mamorona. Eo indray mantsy nareo hoe analyse-nao tsy analyseko fa il faut se rendre à l'évidence. Miteny izy hoe rehefa nanao fanadiadiana azo ny conclusion ny fampanoavana dia mihevitra zareo na le phrase ary dia efa tsy normal mihevitra fa tsy misy izany ary ambany indray izy dia miteny manao hoe noho izany nefa dia ho arahy maso inga hery-zo sao alay-panahy hiverina amin'izany zavatra hiverina amin'ny zavatra iny. Ianareo no miteny ery ambony ery hoe tsy misy le izy fa na dia misy ary fifanakalozana amin'ny SMS fa rehefa natao ny fanadidinina dia tsy misy le izy fa araha maso ihany izy fa sao dia hiverina amin'izany ohatray. Vous contredisez totalement. C'est que izy ny manao antony communiqué zany misy soni io fa tena za tena miteny aminareo mba révision l'équipe anareo mpanao communication fa ianareo ihany vous tirez une balle dans votre jambe. Ça ne tient pas la route zao communiqué zao, ça ne tient pas la route. Ça veut c'est le lapsus révélateur. Je me dis que araha maso ianao hery zao fa mitenitenenao nge lahy fa efa misy épée Damoclès ambony lohana dia nefa ianareo miteny hoe kanefa na izany aza dia tsy midika koa zany hoe tsy mahazo maneho hevitra izy. Zany hoe ministera fitsarana indray zany no miteny an'izany hoe
mahazo maneho hevitra izy rôle ny ministère ny fietsarana ve zany sa rôle ny ministère ny intérieur amina resaka filaminam-bahoaka ministère ny intérieur hatreto ministère ny intérieur tsy nandrenesana feo fa toute décision voaka ministère ny justice foana. Je me pose la question, monsieur le premier ministre, vous qui êtes chef de l'administration, iza no mifehy aniza sa misy ministère ambony noho ny ministère hafa ve tsy fantatro fa ce genre de communauté tokony ministère ny intérieur no miteny an'izany fa tsy ministère justice dans la forme des choses fa eto aloha ny zavatra zay lavoaka anareo amin'ny communiqué misy contredire tanteraka ny zavatra lazainareo zay ny ray. Inona le iverenako le teny tamin'ny voalohany hoe misy communication officieuse tsy za no mamorona sao de lazainareo hoe mandeha manao spéculation RGL rehefa mba manao zavatra ohatrany tony zay tompoko dia miverina mijery ny zavatra zay niteneninareo ihany namoaka fanambarana ingay prime ministre nampiantso ny GNZ nampiantso ny GNZ ny prime ministre de miteny mazava tsara tsy zany mamorona ivereno samia manara-baovao za io manao recoupement ohatra anareo rehetra miteny mazava tsara ny prime ministre manoloana an'ireo tanora GNZ mbola iverenantsika iny zato mahery ozy tsika ozy izy ny mpanara-baovao tonga atao hoe efa nampiantso ny fianakavian'ireo GNZ reo ny PRRM ary niarany sakafo dia misy fifanarahana teo amin'ny PRRM sy ny fianakavian'ny GNZ sasatsasany ny amin'ny io raharaha io les communications officieuses ny officiel de hoe tsisy nininina rehefa nidinina fa aloha mitandrina ihany zanaka ry zany fahazalaim-panahynareo zany hoe azoko tsara zany de misamborona le boay kely sy ireo ankizy ireo no ny fiahiahina ary dia niarany zavatra mafy pendant des jours et des jours pour un résultat hoe rehefa nidinina de mihevitra zay fa tsisy le izy. Wow en plus ny arrestation natao an'le bandy kely sy ireo ankizy ireo arrestation musclé misy arany feo mandeha fa tsy fantatro zay marina hoe ohatrany tsy olona eo amin'ny polisy ny sisany nanao ny arrestation fa ry zalahy menamena sofina de voadariko any de aveo mody atsipany amin'ny BC de BC ny lengonany rihatra za mino fa ny brigade criminelle tsy mamony zanaka malagasy za mino fa ny brigade criminelle tsy manao an'izany anerzo sy ry Karine ary tsy nanao reo fa iza ny sambotra an'ireo ankizy ireo nampiveroka an'ireo aveo vao mody hoe are brigade criminelle za na mitoeranareo brigade criminelle rehefa misy affaire ohatrany tony de aloha seo tsara hoe naterina teto aminay olona ohatry zao fa tsy zay ny sambotra azy am'izay nareo tsy voaloto za tsy miteny aminareo hoe teneno hoe nisy nanatitra teto aminay i Karine sy tsy haiko sisa fa lasa zao ny vahoaka zany opinion publique atotona any aminareo nefa zay mino marimarina satria nareo mpiasam-bahoaka mahalala ny asanareo sy ny tokony ataonareo zay zany fa parenthèse kely iny fa verina le hoe arrestation non communication officieuse navoaka ny vavan'ny prime ministre iny hoe miarany sakafo tsisy nalala ny dinikio fa rehefa mihaino le teny prime ministre ao anatin'le izy de zao zavatra mahavariana ao anatin'le teny prime ministre hoe efa ny fanaraka ry zareo zay le zavatra mialatsiny tompoko lasy tompoko vavy tsy raha-mpianakaviany ty raha-pireneny ty ny fanaraka zao inona dika le fanaraka nanao arrangement ve amiko tena misy zavatra tsy milamina zany nahazo pression ve tsy fantatro fa naizany ty zany misy zavatra tsy logika enonareo le logika hoe ianareo miteny mazava tsara fa hoe misy atteinte à la sûreté de l'état nataon'ireo ankizy ireo faharoa ianareo milaza tsara fa association de malfaiteurs grave ele zany fahatelonareo miteny misy tentative de meurtre de possible ave hoe andeha hanao arrangement eo ambony latabatra ny olona ny kasamony ny PRRM sy ny olona sy le olona mpovonoana
ça sent quelque chose, hein. Satria nareo vous étiez ferme hoe tena misy le fikasana mony, ok, ary reto zaza reto mihitsy no mifandray tamin'ireo izan'le olona samborina reny hoe anao an'le zavatra, de aveo ireo ny ray aman-drenireo miara-misakafo aminareo any ana tsy haiko raha pitsarana ve ty sy raha rapikon'olona tsy haiko hoe atao alamiabla zany hoe ao ranga de tenareo ka izy kosa le mpanompon'Andriamanitra tsisy olona tsy disy fa mifamela helika tsika ka iny Jesosy daholo tsika mianakavy. Mon œil, ne nous prenez pas pour des enfants. Raha-pitsarana grave atteinte à la sûreté de l'État, c'est pas hoe misy tady amony de hoe zay tsy nifankahazo fotsy fa institution ane zany ino zany institution ane zany filoham-pirenena zany filona fondation. Donc pour moi ça ne se traite pas autour d'une table avec un repas, ça se traite de manière administrative, ça se traite de manière judiciaire. Après raha te hanome ataontsika hoe grâce présidentielle la ohatra izy ataovy ambony diforme hoe za olon'Andriamanitra, za mpiandry, za tsara fanahy be ary tsopo be ozany sasany diso mandefitra loatra noho zany de amoaka grâce présidentielle ho an'ny Herzou Karinina sisy raha zay le procédure mety mino ihany fanao amin'ny tany tandalany zany fa miala sakafo de mifanaraka teninao zany monsieur le premier ministre, communication officieuse de apitao amizay ty le communication officielle de ty le communication officieuse de nareo mahafantatra hoe makay izy ty tanàny ty, ok, fanamarena faharoa zay. Misy zavatra mahavarina ana lay contenu an'lay communication navoakan'ny ministère ny fitsarana. Efa niteneniko teo le fanamarena vitsivitsy fa misy zavatra eto amizay miditra amin'ny détail eo am'le soana voambolana. Eo am'le soana voambolana de misy hoe mihevitra izahay fa tsy mpanakorotana ireo tanora Gen Z. Mihevitra izahay de ry ambany ery hoe mihevitra indro verina le mihevitra sy fiheverana de zao ny fantaniko mipetraka aminareo. Ahoana ty changement de virage à 360 degrés ty? Ahoana ny ty changement à virage à 360 degrés ty? Hoe tena nanitikitika madame Faniry Sohernaivo ministre ny fitsarana fa tena nanao zany reo. Voaingana iny voaingana izy nivoaka izy moa fa miteny hoe zaho tsy hanao Facebook tsony ohatran'le taloha fa allô zao de tsy nanao ny communiqué iny izy, c'est toujours le même refrain. Oui, tena entitra ianao tamin'iny fotoana iny fa tsy hoe aiaina tena entitra formel de rehefa formel de eto nefa de hoe ohatrany tsy izy ndray tampokeo dia miova ny tantara. Inona zany nahatonga an'ilay fiovan-kevitra teo anelanelany? Mety teninareo ka ny ankety no nilazan'izany, ok, kanefa mahagaga fa talohan'ny ankety dia nareo efa tena niteny mihitsy hoe tena misy lay zavatra nataon'ireo ankizy ireo. Zany hoe ny procès d'intention ny lasa mialoha sy ny fanambarana zay vao hoe mbola atao ny ankety. So de fa madika ny omby sy ny sarety. Fa mahagagagagana ihany lay fizotran'ilay tantara ao anatin'ilay izy. Ho an'ny Herzou zao, na ny Herzou navahanareo mihitsiny hoe ka izy dia sous contrôle judiciaire, zany hoe raha maso izy zany. Ary indrosan-kerinandro izy rasy diso no mandeha makany amin'ny fitsaiko any amin'ny commissariat ve sa izy zay manao karazana pointage zany. Inona dikan'izany?
de nefa nareo ambany miteny hoe marina nefa fa afaka maneho hevitra izy amin'ny fomba ahoana moa mbola asainy zo aneho hevitra any zany ary za sura fa tao anatin'le fiaraha-misakafo tany amin'ny PRRM diniky ny ray aman-dreny sy ny zanaka diniky ambany tafitafo ambany tafitrano zafady manitsaka kely aloha ery zoa fais-toi oublier un peu petraha aloha lesy boka aloha aza de mibe resaka aza de miseoseo loatra aloha atoato taiko moa fa mbola mety anao fa rahanao fanambarana moa ery zao de hitatsika fa je crains fort rary mampatsiaro any iza moa le madame Miora le nivena za tompoko dia tsy misy ninina nanjo fa za fotsiny ohatr'izany ny olona mpitolona jenjedy mafana fo le madame Miora de rehefa manao fanambarana izy hoe manao fanambarana fa tsy natao ininina de ohatrany akoho voakapoka reny tanareo le olona le atao otage de vakina hoe mpivakio de misy mpamitazona script eriarinery de na le pose ny mamaky miteny an'le izy de hitanao mihitsy hoe zao ve le jenjedy hitanareo le jenjedy mpanao fanambarana eny ambony kianja sy any télévision avec force tena conviction eo izy de manao fanambarana za dia milaza va tsy misy violence na azo attendez tsy any amin'ny T2 tsika oskoto zay fa nasaina mipetraka le zandro hoe ampy an'lazy lesona zay petra tsara zay midikany aloha tsorona am'zay petra tsara aza mianakendry reny natao hoe technique de dissuasion natao hoe la loi de l'omerta zay ny zava-misy ao Madagasikara am'zao fotoana fa instrumentaliser na ny appareil de l'État afahana mampangina ny olo ary zareo tsara fa le tête pensante ny Gen Z rehetra no tapahanareo lohany Erzo, Karina, iferana koa nataonareo tamin'ny alalan'ny mpanao gazety mialatsiny aminareo mpanao gazety fa marina ny tenin'ny felana dans le sens hoe tsy misy ny déontologie journalistique zany ao Madagasikara attaché de presse ny akabeazanareo ary patron de presse zay avy amina antoko politika daholo donc marina fa mety hoe mitratrefatreva izy moa fa izy tsy ny s'excuser ny toetrany zay tsy ombonako aminy marina fa nanao teny tafa oatra satria feno ny fony fa mandainganareo mpanao gazety si vous êtes objectif kosa fa izy tsy mahalala hoe rehefa afaranareo de mina felaka eriarinery mina felaka zany hoe le valopy kely fa iza no avy aminareo mpanao gazety raha ohatra ka ambanao conférence de presse anergela zany ka tsy anome felaka resaka ka atao za zao tompoko manana zanakapelezana be dehibe mpanao gazety milaza tsara ny fomba fanao amin'io resaka io fa zany hoe tous les moyens sont bons pour couper la tête de Gen Z tapahanareo ny lohan'ny felana tapahanareo ny lohan'ny Karina tapahana dans le sens hoe ampangina zany tapahanareo ny lohan'ny Herzo tapahanareo ny lohan'ny docteur tapahanareo dolo zany de iza zany sisa reo de reo zany no azonareo zaraina am'izay de aveo miantso ny PM hoe tongava tia tsy hoe nefa le afetsenareo hoe tongava tia miantso ny Gen Z hoe nisy Gen Z zato be zao tonga tany ok satria tsy eo tsony ny tête pensante tsy eo tsony tête pensante ça vous arrange que tsy eo ry Karine ao anatin'ilay synchronicité nareo ça vous arrange que tsy eo tsony ry zo moa zao vao tonga sy reo hafa reo ka le message est clair hoe taisez-vous la loi d'omerta zay zany le message c'est clair ene afaka miteny zay tianareo teneninareo fa la loi le truc est clair de zao hatramin'ny influenceur any andafy tsy haiko nanaran'le zala ohatrany métis arabe frantsay iny tena maharaka tsara de A à Z ny zava-misy aty Madagasikara hoe fa ino ty zavatra ty on fait taire les jeunes hitako tamin'ny site na tsy tadidiko nanaran'le ana hoe ny pasteur Zaka ny FJKM koa de niteny hoe aoka tompoko izy ve moa hiteny mahitsy be tsy hoe sy mahitsy fa tsy teny mahitsy fa mba atao amin'ny intégrité ny fitondrana sy ny loyauté ary mba hametraka ny préoccupation sociale fa sous-entendu mazava zany hoe raha miteny izy ataovy amin'ny intégrité tsy misy zany l'intégrité ataovy amin'ny loyauté tsy misy zany hoe efa manomboka miteny hatramin'ny mona mialatsiny any tsy hoe mona koa pasteur Zaka fa nanginy izy tao ao zay efa manomboka misokatra ny vavany ary tadidinareo ngamba rehefa izy misokatra ny vavany ambony ambany Madagasikara teria tsonjombe izy iny pour vous dire hoe
vous pouvez faire taire les jeunes. Tonga am'le teny zao sosy rehefa mangino de nivaka ny antsoantso. Any zao moperany gazety La Croix koa efa miteny. Io ane ohatran'ny io afo tsy voatazony io e. Vitanareo no mampangina le zaza fa mifindra koa io. Ia. Ny fantaniko anankiray koa hoe no filazantsika azy ny hoe ny fanonganam-panjakana na fikonokona fanonganam-panjakana dia mampigadra. Ok, maninona no mijanona eo amin'ny jenjedy fotsiny zany ankety zany? Ohatrany betsaka ny mpanongam-panjakana efa hatram'izay. Tokony apetraka koa zany atao vavoay daholo ny dossier ny mpanongam-panjakana rehetra. Nametraka fitoriana ny jenjedy teo ny mombany amin'ny Andro Rajoelina le teneny teo dia nitabataba mihitsy le zandriny hoe tsy nasianareo toyany. Nataonareo mody marenina. Monsieur Cité Ndrandraina Soloniaiko nanatitra le fitoriana teny amin'ny Assemblée nationale ny tanora reo. Ohatrany Mona sy marenina ianao ohatrany Jambe ianao ohatrany tsy nisy zany mikapoka latabatra ohatrao mihitsy le zandry kely rado izy iny. Efa aiza izy io fitaraina sy fitoriana petraka eto tsisy toyany. Anome ohatra fotsiny hoe maninona ke nareo amin'ny traité deux poids deux mesures ny olona. Rehefa tena zay ny lalàna, on se plie devant la loi, mais appliquer la loi à tout le monde, bon sang, à tout le monde. Zay rehetra olona misy dossier fanonganam-panjakana nanodikodina ny harem-pirenena, zay olona rehetra nanao folaitra tamin'ity tanty avoay fa magaga manomboka eto amin'ny jenjedy sy eto amin'ny colonel Patrick. Ohatrany eo ihany no misy an'le izy fa tany aloha tsy isy na ny manodidina tsy isy fa eto ihany le izy. De namoaka lettre ny jenjedy ho an'ny ministre ny fitsarana, lettre ouverte angamba izy iny raha tsy diso aho hoe mba ataovy aradrariny le izy. Hoe ampitovizy ny olona rehetra. Zay le izy, c'est flagrant. Hainareo mamoaka lelalana rehefa le jenjedy no voakasika. Sy le olona tsy tianareo. Fa rehefa ny hafa, tsisy resaka. Sasanareo mbola mizay-zesta any Facebook any nefa ny mitsoka teto amin'ity fireneny ity nanao natao de makamaka ravinahitra ketandafy de nipody avy eo. Tranquille. Tsy haiko hoe fitsarana inona zany le fitsarana deux vitesses. Zay ny amin'iny tapany faharoa hitodika aminareo jenjedy am'izay. Je serai pas tendre avec vous. Ça tsy miteny hoe iady aminareo fa je vais vous dire la vérité en face les enfants. Mais là, c'est que les enfants, satria zandriny betsaka. Soit rendez-vous à l'évidence. Tsy hiteny anareo an'ity fa za hiteny satria isika efa mifampitondra toy ny firaitapo mpianaka zany sasany. Misy taminareo ny teny taminay hoe mba teneno zay pasteur hitanao misy zavatra tiako teneno hiteny aho io. Zao le izy ry zandry manoloana ny situation misy ankehitriny dia rendez-vous à l'évidence ny Gen Z am'izao tsy Gen Z tamin'ny omaly. Aza manana nostalgie nareo. Fantatro nareo fa malahelo. Satria nareo nanao zavatra be tamin'ny voalohany tamin'ny 25 septembre 2025. Le Gen Z am'izao tsy Gen Z tamin'ny intsony. Aza manofy ny lasa, aza manembonembona ny lasa, mila miatrika ny ankehitriny nareo. Manana tongo, ayez les pieds sur terre. Inona ny antony? Nisy article, nisy poste navoakany monsieur Mbitana, président du syndicat ny magistrat de Madagascar, tazako vao tamin'ny maraina, vakiko lesy fa tena lucide tsara reno ireny tenin'ny président ny SMM reny hoe am'izao tsika amin'ny teny zao raha ny figure hita dia misy Gen Z pro fitondrana tsy azo velana tsony zany e. Na de milaza izy zay tsy pro, zay tsy anna fa zay tsy piso lelaka fa pro fitondrana ninina lazaitsika. Choix io e, za tsy manameloko. Io ne zay démocratie ary mila manaiky an'izay nareo Gen Z. Zareo zany resy lahatra fa io zany no miincarné an'le lutte nareo. Zareo reo zany tiako tenena. Donc aza mitomany am'izay nareo, avelao izy hijoro am'izay fa zao aleo azava am'izay ny fitsepidalao. Manaova nareo fanambarana tsy haiko hoe misy ny Gen Z pro fitondrana. Ary misy ny Gen Z
tsy haiko hoe manohitra ve na GNZ tsy fantatry ny lazana an'izany ny teninareo GNZ official samy tomany official dolo ny anareo hoe zay ny tena izy fa retsy tena izy zay ny taloha fa retsy vao nisambotra nanonjapy train zay tsy haitsony fa tena ataovy mazava am'izay hoe soit vous êtes pour soit vous êtes contre fa ty manao discours ambigu ty lalaoviny olona amin'io nareo efa nambarana avy amin'ny GNZ de fanotaninay vahoaka madinika vao miteny hoe fa inona zany GNZ izy aloha io GNZ ny PRRM sa GNZ ny Fanirso sa GNZ ny PM sa GNZ ny Cité sa GNZ ny Gascar sa tanareo au lieu de hienao an'le communication nareo zay la lasa miasa sany GNZ izy aloha io donc zany za zany tena miantso anareo zany ndre mivory andre mandeha nareo avelao aloha le affaire gidragidra fa tena alamino ny affaire interne anareo efa tsy hainareo talotsony am'izao tiako tenena hoe vous avez deux options nomaniko ato mihitsy le izy appellako ty ho anareo zany option anankiroa soit ianareo vous changez de nom tena manova anarana mihitsy fa ty jenjena ty tsy haitsongo zao raha hatramin'ny tatandra zara mamorona aby jeny tata zany n'importe quoi soit ianareo manao mazava tsara hoe GNZ tsy profitondrano ho anareo lay victime an'ilay izy zany fa raha à ce stade là nareo manao fanambarana nareo zao reny hoe zay de tsy manaiky zay tsy hoany amin'ny prime ministre fampiatsoana raha tsy mivoaka aloha ninona manay ok tena mety inona ny zava-misy ny apitsony fola amin'ny tena teteny mifotre anareo tanteraka ary zala reny zareo misy zato ery ao mazorivo inona ny dikan'ireny message reny ny leadership anareo tsy mipetraka tsony c'est clair ny leadership anareo tsy mipetraka intsony fa samy manao zay tiana atao am'izao tsika inona ny antony samy malala tsika ka ny any antsoko eto de pragmatika za tsy mandeha amin'ny fo mety ho tezitra amiko ny sasany aminareo inona ny idiranao ny tokantraminay za nangatahan'ny sasany aminareo hoe lazao ny hevitrao milaza eto na tianareo na sy tianareo vitako ny adidiko fa à ce stade là ny lohanareo efa nitapahandro zala daholo io zao herzo sous contrôle judiciaire mba mieritreritra avy anareo fa herzo afaka anao inona am'izao ohatra ny namana sasany mitratrany ohatra reny de avena hoe de tsy sa manao poste sanonana anaran'le zala fa il va se reconnaître raha atao Facebook la malaza ato izy de manao mampome izy ao anatin'le izy nefa mampome sarcastique de zay matakatra mamely izy il va se reconnaître de lasa zay sisa anao ataony herzo zay atakatra sisa mety amoaka statut zao herzo fa mety hoe d'une manière indirecte satria il est observé à la loupe dikan'izay zany efa foutu nareo rikarinina mbola tsy mivoaka ridriza mbola tsy fantatra dikan'izay ry zala tena fitiavana ny maro le tenin'ny président SNM io hoe soit rendez-vous à l'évidence misy ny GNZ manomboka zao pro Michael tsy azonareo ialany zany ary tsika nalala tsara vao tafavoaka iny teo amin'ny 13 mai iny dia ianareo nameny tao andapa tao Ambotsirohitra tany atao Iavolo zany maraky misy tanora miteny amina zay ao amin'ny lapa ao tamin'ny voalohany ohatra n'ireny tsy haiko tsony na internat na tanora le lapam-panjakana désacralisé hatramin'ny lapam-panjakana fa fetsy be le mpifondrana nataony tao aloha nareo dia rehefa zay nahita le io quand on côtoie le sphère du pouvoir de mahita tsirony tsy mena tsiniko zaza niaritra ny trèfle teny akatso ve tapitapiko izy mandeha katikatiny azonao aminareo tsiny izy mamelona fianakaviana izy ny ray aman-dreny teny hoe de inona zao ny tombontsoanao nitolona teny amin'ny 13 mai nefa sahirana ny zandrinao ao ihany le fitiavatana zany fa malemy ny nofo e dikan'izay aza manofo eny amin'ny abakabaka araka izy fa zay le hoe manomboka zao raisy ny décision hoe soit ianareo manova entité mihitsy mba tsy fangaro voraka soit ianareo tena midéclaré hoe ty GNZ profitondrana ty GNZ tsy ao anatin'ny fitondrana ny manaraka an'izay oui ny historique na ny historique anareo GNZ tao anatin'ireny tolona reny tsy ilaza anaran'olona fa nisy olona zay nanome information ana de source sûre tsy afaka miteny azy satria olona manana ny toerany eo amin'ny firenena izy
Ary za moa rehefa manome promesse ny source-ko rehetra jamais RGL amoaka ny source jamais. Fa de zao le source atao tam'izay fotoan'izay tao anatin'ny resaky ny olona hoe resaky zareo tao anatin'izy hoe ny Gen Z ne dia mouvement na jeune fannisy tany aloha navadika ho Gen Z. Averiko ndray ny Gen Z ne ozy nareo ty le mouvement mondial le tany à Népal de io nalainy malagasy taka. Oui, les concepts fa iza ataovy ny analyse sy ny recherche historique mipoitra avia izy reo milaza azy ho Gen Z tamy voalohany reo de nisy groupuscule tsy otonkeko satria mety ampiady olona groupuscule nantoko efa misy ao Madagasikara no nalefa natao Gen Z le pitarika fa ianareo le taty ambadika ny rideau le ianareo le tena le activiste le tena mafana fo tsy mahalala am'le revy hatrany am-boalohany fa mety nafanampo hoe anova sasy anova fa ny sasatsasany tao mahalala hoe avia izy dia ny teninareo nivadika reo namanareo reo non tsy nivadika izy fa zay izy vao nipotra ny tena endriny ao ve tsy nivadika izy ce ne sont pas des traîtres mais nasaina hoe jouer le jeu dans Gen Z dia io fiteniko foana c'est le temps qui va révéler les choses io ane io milaza azo pitolona rehetrarehetra io samy teny pitolona fa laissons le temps faire son boulot et on va voir qui sont les vrais activistes militants fa opportuniste ny betsaka zay no izy de nous zany rehefa opportuniste ny betsaka de asehony karatreny foana asehony fotoany eny foana hoe itia le olona ary ity le akizy ary nisy akizy tena tsy mahalala zany fa tena nandeha tamin'ny fony ray amanontolo ireo nareo sisa tavely io fa ireo zay lasa ry de ireo le efa hatramy voalohany efa tary de nasaina manao hoe Gen Z de aveo am'izay rehefa vita ny ilana azy de ils rentrent chez eux donc tsy ny trahir izy fa ils ont rendu la cause de mpaniraka azy miaratsiny fa za tsy maintsy ilaza zavatra na de marary ny sofina mariary zany donc amiko aleo ipotra le ohatry zao hoe ay kay tsika reto tsy tena pitolona daholy anareo zany no mieritreritra hoe aiza ny lalana ho alehanareo manomboka zao iza no tokony hitondrana ny anaranareo fa lay logiciel Gen Z aloha de mifona azy andro malala isany na de tsara ara le izy efa potika ianareo efa dilué tao anatinareo efa tsy miteny infiltré non les masques tombent et quand les masques tombent le retour à la réalité est dur à avaler c'est ça le retour à la réalité est dur à avaler et je vous comprends jamais me comprendre anareo misy sasatsasany aminareo miresaka amiko mitantara na ny ambiance teny akanja de misy zavatra tsy nazava vo tam'ireny combat be reny fa tam'ireny mbola hoe mitolona atsika de hoe tsy maintsy atao zay tavoaka an'ity combat ty fa tam'ireny de efa nisy zavatra efa fa hoe bon on va pas traiter deux dossiers en même temps sady anenjika bitro fa atao aloha ny anatafavoana an'ity baolina ty fa efa hatramy voalohany mihitsy hatramy voalohany mihitsy no hoe fa tsy milamina lay tantara satria nisy natao am'izay fotsiny ilay tapitoedrara ka eo am'izay no rehefa misy tanora milaza ny marina de hoe ireny olo miandro rajoelona tanareo zany le akizy victime an'lay tsy trahison fa le fidinan'le masque an'le teo aloha ndray no diaboliser ho lasa olony Laurence tanareo le grave any le tena ils ont réussi ça il faut le dire ils ont réussi leur coup voalohany indrindra détruire la Gen Z de l'intérieur
discréditer la Gen Z, couper les têtes pensantes de la Gen Z, ary faefatra diaboliser reo sisa tafajanona satria reo le tena combattant, reo le tena militant zay tsy nalala an'le revy hatramin'ny voalohany fa nandeha tamin'ny fony avy eo mifandoana fanena mpakakitay miseho am'izay ny tena misy tsy afaka miemotra tsony dia malemy anareo zao, tena malemy anareo zao noho zany a za tena miteny hoe ovao le stratégie zany fa tsy mety tsony io efa voaloto ny zalanareo le anaranareo Gen Z be antaneo nge ny olona jereo ny opinion publique raha vao miteny hoe Gen Z Gen Z ve tsy hoe nareo ny ratsy fa tafita zala l'émission preuve reny zavatra miseho reny. Donc on vous a maté, désolé, on vous a maté dès le départ, n'affaiblissez na ianareo de les masques tombent. Io lazaiko anareo ninona resaka ataonareo nataon'ny olona ny fotoana ihany no tadidio teteniko ty ny afatarana ny intégrité ny olona de c'est le temps. Laissons le temps faire son boulot de ho hitanareo eo fa miova ny langage ny olona, miova ny fitenin'ny olona. Zay moa nanaratsy ny olona anay nareo tony tsy tae fa tsy tahiazy ataonareo pasteur fa manoatra foana taranjela manoatra ben oui zay tsy miova mihitsy. Quand il y a quelque chose d'injuste, on le dit. Fa tsy hoe ny tolona de na niaraka tsika tary de tokony hiaraka foantsika non ngany tsy mifanaraka taminareo hiaraka foantsika. Miaraka tsika rehefa mitovy lay tanjona eo amin'ny resaka hoe ady amin'ny justice, injustice. Fa rehefa nareo venao de hoe tokony mba amboary le fitenena fa tsika ne miaraka antony. Non, tsisy an'izany eto. Tsisy an'izany eto. Ka tsy maninona na diabolisena ihany koa satria zay le fomba fiady. Ka zany teny aminareo mihitsy hoe misy taha raiky izy malala tsy mamenatra mangina kely aloha pendant quelque temps. Manaova conclave kely aloha nareo zany re. Tena conseil ho anareo sisa tavelaka nga sisa nanamborana. De dinio hoe mbola mety aminareo hoe mitondra le anarana Gen Z satria le Gen Z ane zao efa tsy eo aminareo fary. Évident zany a. Fa averena amiko raha tsy mety aminareo dia tsy manino fa ampitiavana lehibe ny itiranako an'izany. Zay ngamba no tsy arotro kely sy tsy arotro be tamin'ity affaire Herzo, Gen Z sy ny sisa tia fa zany tena aminareo hoe mila mangatsido amin'ny raharaham-pirenena fa tsy mandeha amin'ny fo satria ny olona maranitra, ny olona fetsy ary hainy milalao anareo fa niany afatro farany ho an'ny fanjakana de hoe rehefa manao communiqué zareo manaraka de mba vakio mba mitadiava lecteur maromaro fa tsy hoe tany po fotsiny mamoaka communiqué ohatrany teo reny fa communiqué avoaka anareo mampime be satria micontredire ny zavatra nylazana ary io matsy le olana tsy tadidinareo tsony ny zavatra nylazanareo tamin'ny ray volana de mamoaka communiqué ndray nareo zay micontredire le tamin'ny ray volana de avy ndray zao raha afaka pitsy izy communiqué ivoaka de micontredire le tandroany de ohatr'izay foana zany. Donc zay zany afafady misaotra anareo naharitra nanaraka ty live spécial aty mame fotoanareo raha riva amin'ny fitora misy vahiny tsy apozinareo koa ao zay amin'ny carte sur table mbola hanamafy an'izay fa any amina zavatra précis ndray satria thématique mona atsika fa tsika tsy manao zavatra kofroka zany fa tia réaction à chaud mahakasika ny affaire Gen Z zay mampitabataba ny marony zao. Salita in'Andriamanitra. Bravo.